Miarabantsika rehetrarehetra, Joanne Tsotsikrou. Salut, Jason-Chi Tsotsikrou. Salut, Danicho Tsotsikrou. Tsotsikrou zany dia groupe niforona tamin'ny taona 2005. Ya, Tsotsikrou groupena traceur telo any ao anatiny ary anisan'ny voalohany traceur voalohany teto Madagasikara. Dia misy any Jason, Joanne ary Daniny ao anatiny. Ety Madagasikara tsy dia ampy ny toerana. Zany aza nefa misy ihany ny toerana mety amin'ny art de déplacement ity université ohatra dia toerana misy anay amin'izao. Manao entraînement adiny telo ary intelo isan-kerinandro. Ao anatin'izany entraînement zany mianatra ny base rehetrarehetra dia manao endurcissement, manao zavatra rehetrarehetra ahafitana tsara manao an'ilay art de déplacement rehefa eny amin'ny toerana ilana anazy. Ny Tsotsikrou dia manana ny UTM Urban Tracer in Madagasikara izay mampitambatra kokoa ny traceur rehetrarehetra na génération na izay miara-mikotrana ao anatin'io Urban Tracer in Madagasikara io. Anaty Facebook moa zany dia efa mazava fa ao daholo ny Tsotsikrou, ao ny mombamomba ny Tsotsikrou ahitanao ny azy rehetrarehetra. Ny tena tanjon'ny Tsotsikrou zany dia mametraka an'ilay base parcours, petraka foana amin'ilay nametrahany David Bell azy, fondateur an'ity art de déplacement ity dia mipetraka foana ilay hoe parcours du combattant. Dia amin'izay mianatra base foana zany izay maha Tsotsikrou.